Eto Akazomanga no mivarotra i Jean-Claude Raim-pianakaviana. Asa tena izany hoe amin'ny alalan'ny fanamboarana sy famarotana kiraro occasion no ivelomany sy amelomany ankohonany. Amin'izao vaninandro frongatry ny valanaretina Covid-19 izao, mitombo izy ny olana ara-bola. Tsy afaka asiana raha ny fanazavana ny tahiry atokana ho an'ny fanafody fisorohana na fitsaboana valanaretina. Valy mianaka zao zay Nenay zany mbola miditra zao azo lazaina hoe tsy dia misy satria ny fivelomanay zany ohatr' zao dia matetika zany misy no matetika tsisy. Ny anina isan'andro ary mbola lahoana vao mahita sanatria zany marary dia ny zavatra fotsiny zany dia akinina amin'Andriamanitra fotsiny zany sisa n'izay ny zava-dehibe amin'ny fiainana. Zay zao eritrereto hoe isan'andro amin'ny dimy sasany efa tonga eto. Indraindray zany toa dia tsy malafo mihitsy farivony any. Indraindray malafo hoe 15 000 20 000 25 000 farany ambony satria mbola le fitahiran'Andriamanitra zany. Dia aroban'Andriamanitra foana zany. Tsy afaka manangona mihitsy satria araka ny teniko teo hoe zao fivelomana ny ao anatin'izay koa manofatrano. Dia tsy maintsy manenjika kely an'izay zany hoe ny hofatran'olona tsy maintsy apetsaka ny sakafo hohanina, indraindray misy indraindray tsisy. Eny amin'ny farmasia manerana ny renivohitra saika filaharana no hita isan'andro. Mahery iray hetsy ariary no atokany maro anjifahana fanafody. Tamin'ireo nanontaniana, misy ireo efa nanokana vola isam-bolana ho an'ny fanafody fanefitra sy fisorohana ny aretina. Ao ihany koa ireo afaka misitraka malalaka izany noho ny fisitrahana fiahiana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny orinasa iasany na ny asany. Tena lafo be fa nenay ato amin'ny farmasia no remboursé dia tsy voaevalueko fa eo amin'ny 600 000 isam-bolana moyenne. Tena ilaina be ka tena fanampiana be mihitsy dia isorana ny mpampiasa. Sahirana be. Farak'izay sahirana satria fanafody tena lafo be amin'izao fotoana. Fanafody amina resaka kohaka na tsepitsepitra zany le izy. Tsy dia nanana eritreritra an'izay manokana izay fa dia rehefa tonga fotsiny le tokony hividianana dia mividy. Tena manakorotana satria vy ny situation misy amin'izao fotoana izao tena logika be hoe misy fikorontanana fa tsy ngamba ny ataoko amin'izao fotoana izao tsy misy olona hoe tsy mikorotana korotana daholo ny olona na mihinana na fanafody io na sakafo io na inona misy fikorontanana zany dia vola am-pelantanana fa tsy mitovy ny teo taloha. Et en plus mialafo ny fanafody fa tsy misy fanafody mora zany. Aloha zao efa retraité donc tsy maintsy manao réserve. Voilà, tsy maintsy manao réserve hoe ahoana raha sanatria misy ny zavatra tapoka dia efa misy raisiny. Hatreto, vitsy ny malagasy no misitraka fiahiana ara-tsosialy izay. Ny ampahambetsaka amin'ny mponina izay miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na ny sektora informel avokoa. Ho an'ireo miasa tena, fotoana tahaka izao raha ny fanazavana no tokony ahazoany fiahiana ara-tsosialy ivana.